Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Aleloia, miterahany Jehovah ary fanaiko, iterahany Jehovah raha mbola miaina koa. Eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Amen. Miteranao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao ny fanahy sy ny fo ary ny tenanay ry Jehovah nahary lanitra sy ny tany amin'ity maraina ity. Mankasitraka sy manome voninahitra ny anaranao Jesosy Kristy Tompo noho ny tombon'andro izay nomenao anay tsiraray avy. Velonay natrapamonjeny noho ny famindraponao. Ary dia misaotra indrindra fanahy masina amin'ny bitsika mangina izay omenao anay isan'andro ampahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanaka. Tonga ny fotoana izay andrenesanay sy andraisanay ny vatsim-panavy aminao ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Koa idino ny fanahinao masina ao aminay tsiraray avy amin'ity maraina ity anokatra ny fonay haizanay mandray ny teninao Jesosy satria ny teninao tokoa no aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia mitenena mandrakariva Jesosy araka ny fombanao amin'ny alalany mpanomponao fa voninkiano anao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao ka nonina taminay no angatana izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra iray tsy toa ary ny fampiraisana ny fanahy masina ny tononona ho amin'ny isa-tokantrano amin'ity maraina ity. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika mbola nomena an'ity fotoana ity ahafahantsika mandray ny vatsim-panahy ary indrindra mankivavokitsika ity tontolo andro ity eo ambany fiarovan'ilay tana maherin'ny Jesosy avy any Nazareta. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny bokin'i Jeremia 2:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hambaran'i Jehovah Andriamanitra anay izay lalana mety alehanay sy izay zavatra tokony hataonay. Hotoizantsika izany amin'ny Korintiana 1:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy rehetra nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika amin'ny lohateny hoe fiakarana any amin'ny tany karakaina. Fiakarana any amin'ny tany karakaina. Hoy ny tononkiratsika izay firahantsika sy fiderahantsika hoe ry Tompo ny tany maina no hitoerako, midina rery andonaina ho ao anatiko. Izany indrindra no nahatonga izao lohateny izao hoe ny lalana izay diavin'ny tena mpino kristianina marina dia tahaka ny fiakarana any amin'ny tany karakaina. Ho an'ny olona izay manao randonnée hozintsika amin'ny teny vahiny, maharitra dia mahafantatra fa na dia mandeha any amin'ny toerana atao hoe karakaina izy ireo dia mahatsapa fa moramora ho azy ireo ny fanatanterahana izany satria efa nanana fahazarana sy nanao fanazarantena izy ireo amin'izany fanaovana randonnée izany. Izay indrindra no tian'Andriamanitra amin'ity maraina ity izay milaza sy mampitahy fa Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izay nahary ny tany sy ny lanitra ary izao tontolo izao dia manambara fa ny lalana izay diavina sy alehan'ny tena kristianina marina eto amin'izao tontolo izao dia tahaka ny famakivakiana ny tany karakaina na koa hoe ny désert, izany hoe isika izay kristianina marina dia tahaka ny olona manao randonnée miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Any amin'ny tany karakaina mantsy tsy ahitantsika izay zavatra mety ilaintsika amin'ny andavanandro mazava ho azy. Ohatra hoe tsy misy ny jiro anazava. Ny tiana ho lazaina amin'izay dia hoe ny poteau an-jiro izay anazava. Fa tsy maintsy mitondra lampe ny olona mpanao randonnée. Tsy misy koa ny panneau anoro-lalana. Tsy misy rano any mazava ho azy. Tsy misy sakafo na koa hoe restaurant na gargote afaka hisakafoanana. Vato be sy karazam-bato samihafa no hitantsika amin'izany
lalana fiakarana amin'ny tanakarakaina izany. Ka tsy afaka akory ny aro amin'ny hafanana izay mandoro. Raha te handehany amin'ny desera isika dia misy zavatra efatra tsy maintsy ilaina. Ho an'ny olona mpanao randonnée dia efa hain-tsenjery izany. Ny voalohany indrindra dia tsy maintsy misy ny mpanoro lalana na ny mpitari-dalana, atao hoe guide hozy tsika amin'ny teny vahiny. Faharoa dia tsy maintsy manao tahirin-drano ny olona hanatanteraka izany, sy tsy maintsy misy ny tahiry-tsakafo, manao reserve izy izany. Ny fahatelo dia tsy maintsy manao ny kiraro tsara fampiasa amin'izany, satria raha tsy kiraro fanaovana randonnée no anaovantsika anatin'izany dia tsy afaka ny hiakatra amin'izany fiakarana izantsika. Ny fahaefatra dia ny fahitana na ny fahafantarana ny toerana na ny faritra ahafahana mialoka amin'ny ora rehefa tena mafana ny andro. Izany hoe fantatritsika hoe aiza ny toerana andehanana, aiza ho aiza anatin'io faritra izay andehanana io ny misy toerana azo ialokalofana rehefa tena miakatra ny hafanana. Fantatry ny olona izay mpanao randonnée izany fepetrana anankiefatra izany. Ny tena kristianina marina koa dia mahafantatra sy mahalala ny fananany an'izany zavatra izany ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Inona ary izany? Voalohany indrindra, Jesosy Kristy Tompo no mpitari-dalana anao. Izy no manomana ny lalana sy izay zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainanao, ho an'ireo izay mino sy matoky azy, ka nandray azy ho tompo sy mpanapaka ny fiainany. Jesosy Kristy Tompo no mampahafantatra ny lalana sy ny direction tokony ho alehanao, tahaka ny nandrony sy ny tondrany ny zanak'Israely namakivaky ny tany efitra, ka nilazany hoe araka ny voasoratra amin'ny Exodosy 3:12-12 amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona ratoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro afo noho ny alina ho fahazavana ho azy handehanany andro aman'alina. Amen. Ny faharoa dia ny tahiry, ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly dia ilay lazaina hoe ony-drano velona izay manome fiainana ho antsika, manala sy manafaka ny etaeta ao anatintsika. Koa eo ampamakiantsika izany tenin'Andriamanitra izany ny tsirairay dia tokony hatsapa fahavokisana, fahafahana etaeta. Maharitra amin'izany fahafaham-po izany rehefa ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ary mitondra fahavelomana. Mila mahatsiaro isika fa Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanatrehany sy ny fanahy masina dia ho anilantsika mandrakariva manatanteraka ny tsara sy ny soa. Izay no atao hoe tahirin-drano sy ny tahirin-tsakafo. Ny fahatelo dia mba hahafahantsika mandeha tsara dia mila manao ny kiraro tsara isika ho isika. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa mila mikiraro ny fahavononam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, hoy ny bokin'ny Efesiana 4:9-15. Izany no vaovao mahafaly ny famonjen'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay alehany mantsy no tiany alehantsika, ny dia tongony no tokony arahantsika. Ny fahaefatra farany, Kristy Jesosy no ilay vato fehizoro tsara indrindra, tokony anterana, iorenana sy anorenana ny fiainana manontolo. Eo amin'ny irery ihany no tokony hialoka sy hitoetra
satria izy rery ihany no afaka anome antsika ny zavatra rehetra, indrindra ny fangatsiatsianana ny fraîcheur ositsika amin'ny lafiny rehetra. Rehefa malala ao amin'ny Tompo, tsarovy fa ao amin'ny Kristy Jesosy, rehefa tanterakantsika sy arahantsika ireo voalaza ny soratra masina ireo, dia afaka mandroso sy mandeha ary mamakivaky ny tany efitra eto amin'izao tontolo izao izao sy anao na dia sarotra aza izany. Aza manahy fa fiakarana any amin'ny tany karakaina ny lalana makana ny fiainana mandrakizay, fa Jesosy Kristy Tompo kosa ilay vato fehizoro tsara indrindra no efa miara-dalana amintsika isan'andro. Amen. Ivavaka isika. Fantatray Jesosy fa miara-dalana aminay isan'andro ny Tomponay, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fiadanana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatra maro samihafa. Ary misaotra anao Jesosy ny tezanao anay nampatsiahy amin'ity maraina ity, fa ny lalana mankany aminao tokoa dia fiakarana miteza, tany karakaina, ary indraindray zahay mety tsy ho afaka, mety ho solafaka eny an-dalana eny, ary dia tazatazany hoe herikereo Jesosy ndrao dia reraka. Ampianaro mandrakariva mba hiala sasatra eo aminao. Andraisanay Jesosy lay fahavokisana ara-panahy, lay fahafana etaeta ara-panasy amin'ny lafiny rehetra, ary koa aizanay miorina sy mialokaloka eo aminao lay vato fehizoro tsara indrindra. Tehirizo mandrakariva reto mpanomponao, ary ampianaro mandrakariva hanaraka ny dia-tongotrao. Dia homarina aminay Jesosy lay teninao araka-nira hoe: ny dianao jereko ety an-dalana ambara-pahatongako any am-pitsarana. Raiso ny tsodrano izay atolotry Jesosy Kristy Tompo atsika. Jehova lay mpiandry ondry lehibe, naniraka an' Jesosy Kristy Tompo no efa mandeha lalana alohantsika, mitari-dalana antsika izy amin'ny atoandro, ary koa mialoha lalana antsika izy amin'ny fahazavany amin'ny alina. Aza matahotra, aza mierikerika foana, fa ianareo ny fahazavako eto amin'izao tontolo izao satria manaraka. Ho azy ny voninahitra, ho antsika kosa ny fahirezana. Amen.